Samba ny voanisy ny fionana teo amin'ireo diaspora malagasy ny antoko hery vaovao Madagasikara ny alatsinainy 9 Jona lasa tao Paris renivohitra la France. Nitondra ny famelabelara-kevitra tamin'izany Andriamatoa Rivo Rakotovao filohan'ny antoko niaraka tamin'ny filoha lefitra roa dia Andriamatoa Jaobarsan Randrenavony sy Mohamed Rashidi. Tamin'ity fotoana ity no nananjavan'izy ireo momba ny tantara fohy mikasika ny HVM ary ny tanjona kendreny. Indicateur social io na économique na ino dia io ny areniny io fa zay tsy anisan'ny olona ifandany andro mbola iady amin'izany na matahotra an'izany hoe nareo ve tsy ohatry zao zay zany mba démarche anay zay jery lesona teo aloha zay fa naninona manosika ny gouvernement zay hoe mba tokony manaiky eny antsika fa tsy andra vahoaka intsony zany Manaraka akaiky ny toetra ara-pirenena ny malagasy any ampitan-dranomasina satria dia maro ireo fanontaniana napetraka izy ireo izay mahakasika amin'ny fandriam-pahalemana, resaka fananantany, fiarovana ny harena kibon-tany ary indrindra ny entahitan'izy ireo amin'ny fahazoana zo mifidy. Dia matotsika miaraka dia zavatra voalohany indrindra ataonareo koa miandry nareo hoe andeha hiaraka tsika hiasa masana amin'izany. Efa niaraka tamin'ny Ravalomanana, niaraka tamin'ny Arlantoela, d'ailleurs misy an'izany dia eo zao. Alors, tu me sais, il a fait la générale, mais la conciliation nationale. Tout le fait, le film n'a ni eftirtra, ni poudre, ni Ravalmana. Si on voit qu'en cas de politique. Alors, mouvance Ravalmana, dia misy anaki telo izy ny ao anatin'ny gouvernement. Eto amintsika resaka dia misy ny namany eto miaraka amin'ny mapara miaraka amin'ny mouvance Ravalmana. Donc, nanamafy Andriamatoa Henri Rabarinjaka, sekretera jeneralin'ny antoko HVM, fa tonga izao ny fotoana hitondrana hery vaovao amin'ny Madagasikara. Tamin'izany ihany koa nanaovany antsoava ho an'ny malagasy tsy vaky volo, hanao soroka miara-milanja sy tokotra miara-mamindra hampandroso amin'ny Madagasikara.